Mitohy ny fanentanana ny olom-pirenena ataon'ny kandida larana faha-efatra Mamy Ramalanjaona mirotsaka amin'ny anarany Antokotimo amin'ny commune Nosy Zatondrefana. Miavaka ho azy mitetika asa izay miompana bebe kokoa amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Dia amin'izao fotoana izao tsina na firenena dehibe azy any ivelany any dia hiazakazaka hiverina ty anatin'le fambolena biolojika. Satria le problème zany amin'izay fotoana izay maty le tany. Dia eo ihany koa le tsy fahasalamana teraka izay produit chimique ateraka anatin'le zezika izay dia atsoina setanina zany le tatsaha amin'izao fotoana izao mba hanana iroso lalindalina kokoa ao anatin'ny fampiasana zezika natoraly. Fa rehefa tafiditra ao anatin'le formation fampiasana zezika natoraly izy ka hainy mampiasa an'le tany mifanaraka amin'izay dia azo avy 3-4 na 10 eny akoatran'lefa teo aloha izy. Dia mitanjona iray aman-dreny zany mba hoe mampampianatra anazy dia mba hatafita ny zanakay satria raha tsara ny mpitarika dia tsara koa ny tarihana. Dia mba hatramin'ny farany zany izay mba hitondranay isafidiananay anazy manokana sady izy mamim-bahoaka eto Anosy Zato izy zanaka Anosy Zato tanteraka io. Misy anankiefatra zany ny mpifaninana eto Anosy Zatondrefana dia nitiavako ny Mamy Ramalanjaona ny tetikasana izay tsisy itovizana amin'ireo anankitelo ambon'ireo mihitsy. Ny trakefy efananany koa eo amin'ny resaka fitondrana ny tanàna sy ny fampiofanana izay fanomeny andreo be ny tanàna efa teo aloha zany hoe tiany hoe ampiharina amin'le tanàna izay toerana honenana eto. Be zany le programme nasa le hoe atao indrindra le fampandrosoana eto Anosy Zato. Ny sosialim-bahoaka aloha no tena himaty-matesana ho ny kandida larana faha-efatra. Tsy mandroso ny commune raha tsy manana fotom-pivelomana raikitra ny mponina ao aminy. Tsy hisy fiovarana ihany koa raha tsy voavaly amin'ny alalan'ny tetika asa ireo tena manahirana ny vahoaka. Ny sosialy zany dia ao ny resaka fiarahamonina. Izany hoe zany ao anatin'ny resaka fahasalamana, ny resaka fampianarana. Tena mahita fa tena ilaina dia ilaina zany atao hoe fanabeazana sy ny fahasalamana zany ary raha tsy salama ny olona dia tsy afaka mamokatra. Izay anankiroa zay zany tena anisan'ny fahitondra raha. Ny tena ihany koa mpampianatra raha teo dia mahafantatra tsara zany asarobidiny ny asa fampianarana zany ary tsisy antony anarana nefany raha ohatra ka tsy hitady asa. Noho izany zany ny fanabeazana, ny fahasalamana, ny hoentina tadiavana ny atao hoe asa fampandrosoana. Zany ary eo ny lafin'ny maha-olona dia ny lafin'ny maha-olona zany tafiditra ao anatin'io ny resaka tontolo iainana manodidina ny lafin'ny maha-olona. Noho izany zany tontolo madio, tontolo ao anatin'ny fahasalamana, tontolo ny fahadiovana sy ny tontolo iainana zany tena zava-dehibe. Ilaina ihany koa ao anatin'ny fampandrosoana ny commune ny resaka momba ny vehivavy satria ireo vehivavy ireo zany tena hitanay fa lasa vesatra indraindray. Noho izany izay no mahatonga anay manao tetikasa fampiofanana mba homena an'ireo vehivavy ireo satria maninona mba hahatonga azy afaka hidiram-bola, hampidi-bola ao amin'ny ivon'ny tokantrano. Teny an-tsena no nanao fanentanana androany ny kandida Mamy Ramalanjaona. Nijery ireo tokony hanampiana ny mpiray tanindrazana aminy.